Mbola ambany ny taham-pamokarana divay tsara kalitao eto Madagasikara. Isan'ny vohitra izany nandritra ny alim-pilanonana ho fanandramana divay avy any Afrika Atsimo niarahana tamin'ny namako sy ny ekipa avy any Afrika Atsimo. Mbola ambany dia ambany ny taham-pamokarana divay tsara kalitao eto Madagasikara. Arak'izany devotery sy manafatra divay avy any ivelany toy ny any Afrika Atsimo, Chili, Argentine na Amerika isika. Isan'ny vohitra zany nandritra ny alim-panandramana divay izay nampitondraina ny lohahevitra hoe vin et fromage izay nikarakarain'ny orinasa namako sy ny ekipany avy any Afrika Atsimo ny talata alina teo tetsy Behoririka. Natao fakatahaka ny divay avy any Afrika Atsimo. Fantatra nandritra ny fotoana tokoa fa manan-karena Madagasikara eo amin'ny sehatra famokarana divay sainga mila ezaka. Nanamarika ny fotoana ny fanandramana divay sy fromage izay nitotsaina tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka. Zay ndray tompo klasy tompoko avy no mamarana ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Isorana feno ianao naharitra ny jery sy ny anao hatramin'ny farany ny fandarantsika. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.